Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahadimy amin'ny karimy anio itenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiny araka ny perikopa ka ny baiboly diaina na dika teny ombonana eto Madagasikara no ampiasaina amin'izany fa ny kempihavanana taloha no Jeremia am-paminany. Jeremia 9:30 ho vakina manomboka amin'ny 5 voalohany. Tamin'ny taona faha-efatra nanjakany Joakim, zanaka lahy Josia sady mpanjakany Juda, no tonga tamin'ny Jeremia izao teny avy tamin'ny Tompo izao nanao: makao honan-taratasy ianao ka soraty ao ny afatra rehetra izay nampitondraiko anao ny amin'ny fanjakany Israely sy ny fanjakany Juda ary ireo firenenkafa rehetra hatreo amin'ny andron'ny Josia fony ao vao nanomboka niteny taminao ka mandrakandroany. Angamba hatakatra ny fikasako andefa loza aminy olon'ny Juda ka samy hiala amin'ny toe-dratsy dia avelako ny heloka mampakotany. Dia niantso amin'ny baroka zanaka lahy Neria Jeremia ka nanonona tany ny afatra rehetra izay nampitondrainy Tompo azy. Ary nosorata amin'ny baroka tamin'ny horonantaratasy ireny. Avy eo dia nandidy amin'ny baroka i Jeremia: sakanana tsiditra ao an-tranon'ny Tompo aho ka tsy afaka makany ny tenako. Fa ianao kosa mankanesa aho amin'ny andro fifadikana dia avakeo mafy ao ny afatry ny Tompo izay efa notonono ka efa voasoratra ao ary ataovy ren'ny olona ao amin'ny tempoly mba amin'izay rehetra tonga avy amin'ireo tanànan'ny Juda izy. Angamba hamoraka fifonana amin'ny Tompo izy ary hiala amin'ny toe-dratsy satria efa nilaza ny Tompo fa tena tezitra sy finitra tamin'ity vahoaka ity. Dia natao mibaroka izay rehetra nandidiany Jeremia am-paminany azy ka nakao an-tranon'ny Tompo izy ary namaky mafy ny afatry ny Tompo voasoratra tao amin'ny horonantaratasy. Tamin'ny volana fahasivy taona fahadimy nanjakany Joakim, zanaka lahy Josia sady mpanjakany Juda, no nisehony zany raha natsoina hanao fifadikana teo anandrean'ny Tompo ny mponina rehetra tao Jerosalema sy ny olona rehetra avy amin'ireo tanànan'ny Juda. Koa teo himasy ny olona rehetra vory tao an-tranon'ny Tompo no namakiny baroka mafy ny afatry Jeremia voasoratra tao amin'ny horonantaratasy. Teo amin'ny efitrano natokana ho an'i Gemaria, zanaka lahy Safana, izay mpitansora-mpanjakana taloha no nakany toerana. Fa io efitra io dia teo ankanja ambony akaiky ny vavahady vaovao amin'ny tranon'ny Tompo. Hotohizana ao amin'ny fanekempihavanana vaovao, taratasy faharoa no soratan'i Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tao Korinto. Korintianina faharoa 7 ho vakina manomboka amin'ny 5 ary avy amin'izany no anakina mitovy. Na dia tonga tamin'ny Masedonia tokoa azy izahay dia tsy nisy ilaminana mihitsy
fa ny fandafara-pahoriana izahay teo ivelany nisy ady namelezana anay tao anatinay nisy davitra kanefa Andriamanitra izay mampahery ny olofo dia nampahery anay tamin'ny nahatongavany Tito ary tsy nahatongavany ihany no nampahery anay fa ny fampaherezana azony taminay no tantarainy taminay fa maniry mafiona amiko indray ianareo sady nitomany no ny zavanitranga ary nazoto anay ka dia vao mainka faly fa na dia nampalahelo anareo aza ny taratasy nosoratako dia tsy hanenenako ankehitriny na nenenako ihany zany no hitako fa noserany nalahelo anareo kanefa hifaly ao ankehitriny tsy noho ny nampalahelovako anareo fa noho ny alahelonareo na tonga anareo hiala amin'ny toetratsy alahelo araka an'Andriamanitra ny anareo ka tsy nitondra fahatsantoka avy aminay anareo satria ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mahatonga hiala amin'ny toetratsy mba hiroso amin'ny famonjena tsy anganena fa ny alahelo izao tontolo izao kosa dia mahatonga fahafatesana faranana ao amin'ny vaovao mahafaly araka marika toko fahiny ovakina manomboka amin'ny 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nitety ny tanàna kely manodidina i Jesosy ka nampianatra dia nantsony akeo aminy 12 lahy ary ny raha intsiroroka nome fahefanandroka ny fanamanito ary izao no afatravatra natao taminy aza mitondra na inona rehefa andeha afa-tsy teny aza mitondra vatsy na kitapom-batsy na volam-paosy manaova kapa ary aza mitondra akanjo isoa dia koa izy taminy izay trano ampandrosoana anareo no hitoery mandra-piala anareo tanàna ary izay toerana tsy andraisan'ny olona anareo na tsy hainony anareo dia iala ka hitsany eo ny vovoka avy amin'ny tongotra reo no fiampangana azy dia lasa izy nome folona ary nitory tamin'ny olona fa hoe tokony hiala amin'ny toetratsy dia mony maro no noroahy ary marary maro no nosorany ka misitra masina teny misaotra anao zahay ry Jehovah tomponay fa mbola navelanao ny hainy teninao ny teninao izay mampianatra anay fa raha ny fiekenay ny elokay no miteraka alahelo taminay dia tokony hifaly izahay fa avy aminao Andriamanitra izany ny fanahinao masina ny hameno anay tao mpandraisana ny hafatrao ary hitarika ny mpanomponao izay hitondra izany hafatrao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony anandratana izany vavaka izany. Amen.